Ny miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny televiziona malagasy. Izao tsika dia anaraka ny fandarana momba ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ao anatin'ilay fandarana mitondra ny lohateny hoe Nosy Maitso. Bahatoerana eto ny fanadihadiana momba ny fahaloton'ny rivotra sy ny loto ateraky ny fako izay misy fiantraikany be dia be eo amin'ity tontolo iainana iainantsika ity na eo amin'ny lafan'ny fahasalamana ny zanak'olombelona. Eo raha antsika izay fanadihadiana voalohan'izay. Izao toetrandro iainantsika ankehitriny izao no endrika ivelany maneho ny fahasimban'ny ny tontolo iainana eto Madagasikara. Abakabaka manopy mena hafahafa izay no miseho amin'ny maraina. Io moa izany dia mialoha amin'ny fipoahan'ny masoandro ary misy hafanana tsy zaka iainana mihitsy miaraka amin'io izay mitondra maropana any anelanelany 5 ka hatramin'ny 23 degré Celsius ho an'ny eto afovoantany ary tafakatra ambony ny 23 degré Celsius mihitsy ho an'ny amorontsiraka. Ilaza moa ireo manam-pahaizana momba ny tontolo iainana eto amintsika fa anisan'ny endriky ny fahaloton'ny rivotra iainana ireny setroka be izay hita maso ireny, kanefa nambaran'izy ireo koa fa mbola misy ny singa izay tsy hita maso ao anatin'io rivotra iainantsika andavanandro io. Singa madinika zany singa tsy hita maso akory io. Raha mahita an'io setroka itsika dia misy singa tsy hita maso ao anatiny ao atao hoe particule de matière PM 2,5 zany ny micron, zany hoe kely dia kely tsy hita. Kanefa izy io zany no tena mamoa fady indrindra satria amin'ny mahakely azy zany raha vao mifokana izy io zany tsika dia tonga dia miditra any amin'ny vatantsika izy io, tonga dia tafiditra any amin'ny avokafoka izy io dia tafiditra any amin'ny raha. Ka io ireo singa madinika ireo koa zany mitondra loto izy ireo. Amin'ny mahasinga azy aloha dia efa manatsitsina ny lalan-drà izy, kanefa mitondra loto koa zany izy miaraka amin'izay ka korinana anatin'ny raha zany le loto rehefa tafiditra any. Ohatra resantsika matetika ny plomb, ny firaka, resantsika matetika koa ny ohatra hoe ny arsenika sy ny ohatran'izany. Ka ary reny poizina reny zany no tena ratsy, reny poizina reny zany no tena ratsy ao anatiny. Ka izay zany no anaovana fandrefesana entitra amin'ny reny zavatra reny. Tompon-daka amin'ny fandorana tanety na ny fandorana ala isika eto Madagasikara. Miseho izy itony mazana amin'ny fotoanan'ny maintany mialohany ny fiaviany ny oran'andro eny. Nambaran'ny olona fa tampoka foana hono no hitrangana ny doro-tanety eto amintsika ary rehefa amin'ny andro alina izy io no tena mahazo vahana ka raha lavidavitra ny tanàna no miseho ilay atambo dia tsy misy aloha ny mpamono satria lavitra iny dia ao manao ny ataony eo ny afo. Fa raha sanatria kosa ka akaiky tanàna io doro-tanety io, eo vao mihetsika ny fokon'olona satria eo ilay fitenenana hoe alaviriko fa sao mandoro ny lambako. Misy aloha zany le izy le finoantsika malagasy le finoana any ambanivohitra amin'le resaka fambolena dia manao doro-tanety ny olona. Dia misy koa tena nin'iny le olona atao mihitsy le doro-tanety. Dia misy le ankizy ohatra hoe manao vacances sotr'izay dia le manandrak'andrana mandorondoro dia mahatonga le doro-tanety. Verina amin'ilay resaka fahasalaman'ny ankizy teo amin'ny fahalalanao azy karazana le mikohaka dia le seposepotra, mikohaka izy dia tsy tafavoaka le rewaka dia seposepotra izy. Dia inona no ataonareo rehefa misy an'izay? Manao evoka, manao evoka ravitsara, evoka rantsira. Dia mahasitrana azy zay? Mahasitrana, manovana azy na manao mampiasa tongolo. Tongolo tetehana dia atao eo andofandriana, andofandriana zazakely. Fa le fanafody anona mantsy ny vao maika mahery be amin'ilay zaza. Fanafodin'ny dokotera. Fa le rokandro ihany zany no tena hitako hoe efficace amin'ilay zaza. Raha fahitako ny antony mahatonga le doro-tanety eto amintsika raha fahazoko azy dia ireo le mpamboly sy mpiompoombo ohatra. Mpamboly aloha voalohany satria doran'le tanety dia mba mamoramora kokoa an'le tany zany hiasany rehefa tonga ny fotoam-pambolena.
satria efa afaka daholo na le fakafakana na reny sisa no iasainy amin'le izy. De ny mpiompy indray ohatra le mpiandro omby reny ndraindray mandorondoro manatonotony zavatra eny tanety eny izy azana ohatra zany ohatra de iny afo iny tsy mamony any izy fa tsy matiny tsara le afo de lasa iny miritaka rehefa maina be am'izay ny andro. De ny fahatelo manarakarak'izay ndray ndraindray le mpandeha indrindra eny amin'ny lalam-pirenena eny le mpandeha ndraindray misy manao pause ohatra de misy mifoka sigara any alavidavitra any de atsipitsipy eny fotsiny le borika sigara de reny avy eo tanian'ny masoandro koa de lasa mitatra lasa afo. De ny faefatra angamba le resaka hoe fanahinina zao fotsiny mety misy zavatra tiany evoaka ao am-pony na ao an-tsainy ohatrohatrotro zany eo amin'ny fiarahamonina na eny mety amin'ny firenena mihitsy ary de lasa le zavatra tsy manantsiny ery iny hoe doranay ty mbany ony any atezeranay na ohatra zany nefa tsy tokony ho am'izay le fomba fisainana sy fomba fieritreritra am'le hoe zay mandory tanety mandory tanindrazana. Tsy ny doro tanety avy amin'ny faritra manodidina ihany no mahatonga ny lotony rivotra eto an-drenivohitra fa eo ny fandoran'ny olona ny briky amin'ny asa fivelomany andavanandro, ny fandorana ny fako avy any an-tokantrano, ny fanodinana ny akora plastika eny amin'ireny ozinina mpanodina akora ireny, ary ny farany dia ny fampiasana ny fiarakodia sy ny fampiasana ny moto izay ilain'ny olombelona eo amin'ny fivelomany. Ireo rehetra ireo dia miteraka setroka mandoto an'io rivotra iainan'io. Ho an'ny fiarakodia manokana dia ny foibe fitsarana fiarakodia no nomeny ny fanjakana andraikitra anaramaso ireo fiarakodia izay mivoaka setroka sesehena, setroka ny papana ka mandoto io rivotra iainan'io. Lazain'izy ireo fa fiara inapta ireo fiara mamoaka setroka be ka mandoto ny rivotra iainana. Misy sarisary-tsaina kely amty hoentiko anazavana ho an'ny tompon'ny fiarakodia raiky. Zao zany ny fandihan'le izy resaka fiara essence zany ty ho azavazavaiko ty. Ny atao hoe combustion parfaite de 1 gramme d'essence 15 grammes d'air, zay ny atao hoe combustion parfaite zany. Ao anatin'io 1 gramme d'essence iny efa misy ny atao hoe hydrocarbure. De le 15 grammes d'air fatatsika angamba ao anatin'ny rivotra misy ny azote, misy ny oxygène de misy ny rano. Reo zany no miara-miditra ao anatin'ny moteur amin'ny alalan'ny admission. Dia doran'le bougie ozy izy tsika misy étincelle aloha de mirehatra, misy firetanao zany rehefa may io de évacuena makany amin'ny échappement. Rehefa mivoaka izy am'izay fotoan'izay dia ahitana singa maromaro ao anatin'iny gaz efa may iny. Misy ny oxyde de carbone, dioxyde de carbone, hydrocarbure imbrûlé, de ny azote, oxyde d'azote, vapeur d'eau ary ny oxygène. Reo zavatra reo zany misy singa am'ireo zay tena mandoto ny tontolo iainana. Zay zany no ezahantsika. Tsika moa zany mbola ty amin'ny toerana andalam-pandrosoana, any andalam-pandrosoana tsika dia ezahantsika zany no mba tsy eo-papana be an'ireo singa zay mandoto ny tontolo iainan'ireo amin'ny alalana fikojakojana ny fiarakodia anankiray. Ataoko ohatra ngamba amin'ny toerana efa mandroso zany, tany efa mandroso, zareo zany efa mampiasa an'ity. Ny fiara rehetra zany tokony misy an'ity ny fiara efa moderna amin'izao fotoana zao zany efa misy an'ity pot catalytique aty. Inona io? Pot catalytique zany, catalyseur ozy izy ny olona sasany. Pot catalytique io zany dia anisan'ny fitaovana anankiray ao amin'ny échappement io alohan'ny voaka aty amin'ny aty amin'ny farany ity zany le gaz brûlé iny mandalo amin'ity pot catalytique ty aloha. Inona tena asany io? Tena asany ity zany dia mitazona an'ireo singa zay mandoto ny tontolo iainana, tazominy ao anatiny ao zany. Ohatra
inareo singa ohatra zao ny le azoty ohatra ny microxyde de carbone tsika to ny zavatra reny zany votazonyty fitaovana anankiray ty dia ny zavatra misy nefa rehefa le fiara zany nefa bonne occasion avy any any ivelany any zany hoe fa fiara efa niasa tany izy io ary mety efa inapita tany ivelany tany izy io fiara tonga eto amintsika sasany reo sasany tonga eto amintsika zany efi ty zany efa tsetsiny ty coque catalytique ty tsy mahazo aina ntsony nefa fiara anankiray raha vao tsetsiny io dia amintsika gasy zany dia asoritsika gasy ty zavatra éliminer-tsika zany ny fisianyty zavatra ty asoritsika mba hampahazo aina amin'ny fiara anankiray satria tsetsiny izy tokony hoe zany isolo vaovao ty zavatra ty manao tsy fisianyty zavatra eto amintsika dia asoritsika izy ty zay zany dia efa miteraka mamatana zany ireo singa zay mandeha tao amin'ny tontolo iainanareo lasa amin'ny tontolo iainantsika eto Madagasikara tsika io sitomana saintsika angamba dia hoe tokony ho ahena ny fanafarana fiara avy any ivelany zay efa niasa tany ireo fa ny fiara vaovao eto amintsika ny misy vaovao raha tsy teny amin'ireo concessionnaire maromaro eto amintsika ireo dia hoe fiara vaovao zany no entina mandehandeha eto amin'ity faritry ny tany Madagasikara ty raha amin'izay hiena zany ny voka-dratsy ateraky ty gasy de sapement ankoatran'izay inona zany no tolo-kevitra arosinareo atao amin'ny fobe fitsarana fiarakodia zany eo amin'izay hoe any amin'ny setroka amin'ny papan'izay zahay ato moa zany dia efa miezaka manao ny aina tsy ho zavatra fanaraha-maso aloha voalohany indrindra ho an'ireo fiara mandalo eto aminay zany ka manetro dia tsy misalasala mihitsy zahay manao inapita n'izany fiara zany izahay nefa tsy vitany hoe manao inapita fotsiny fa miezaka mampianatra n'le misy mantsy ny tompony fiara sasany tsy fantany akory hoe inona moa zany ny tokony kojakojanan'ity fiaran'ity njarany eto amin'izay teknika zany no manoro hevitra an'ireo olona tsirairay ireo mba hoe mikojakojan'ny fiarana ka raha ohatra zany hitatsika hoe manetroka amin'ny fiarana olona anankiray dia ny eto amin'izay teknika zany dia manampy azy mampianatra azy hoe zao ny tokony solonao zao ny amboarinao zao ny tokony ho réglenao amin'ny fiaranao dia rehefa vitanao zay dia menay ny aptitude amin'ny fiara raha ohatra ka tomombana tsara amin'ny fiara aorianazy mikasika ny moto marina fa mbola tsy hoe tafiditra aminareo akotra zany izy ireo mbola tsy mandalo aty amin'ny fobe fanaovana teknika fa ny moto akotra ny lazain'ny olona fa reny anisany tena mandolo tontolo iainana misy fanazavana teknika ave afahanao manazava an'izay verina kely ihany hoe amin'le resaka fanafarana zavatra raisiko ohatra manokatra ohatra hoe scooter 2 temps ny scooter 2 temps dia tsy maintsy asiana menaka mifangaro amin'ny solika amin'ny esansany zany zay iny vao afaka mandeha fa raha vao tsy asiana menaka iny dia miteraka fahasimbana ao amin'ny piston sy ny chemise-n'iny motora iny zany nefa raha vao misy fangaro ny lasansy vao misy fangaro esansy ampiasaintsika io dia tsy maintsy miteraka setroka zany io zany ny fanazavako zany hoe raha ohatra anao hoe aloha ngamba mahatsapitsika hoe raha misy moto telo na 2 temps eo alohanao io tena setroka tsy fakahitana aorinao satria izy tsy afaka andeha mihitsy raha tsy manetro moto reny zany tsy afaka mandeha reny 2 temps reny raha tsy misy setroka kely tena hoe manetroka mihitsy izy zany vao afaka miaso io piston sy moteurany io zany dia tianay atongavana ngamba hoe te hiverina ihany zany amin'le fanafarana entana efa niasa fiaribelana na fiara na moto tokony ahena dia hitatsika amin'izay fotoan'izay fa dia tsara ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. rehefa miresaka momba ny fako ny olona mazana dia manao io resaka io toy ny ambinambin-javatra tsy misy fotony satria
fako zay tsy misy ilana azy fa aririna etseroa tena marina zany kanefa mety anenenantsika ihany zany indraindray satria voalazan'ireo manam-pahaizana fa ny loto rehetra izay nateraky ny fako tsy voafe dia miteradoza ho an'ny zanak'olombelona danger zay ny lazan'ny vazaha azy misy karazana anefa io fako resahana io misy ny karazana fako izay mivoaka avy any atokantranony olona tsirairay izay aterina eny amin'ny dabapako iombonana rehefa amin'ny ariva ary rehefa avy eo dia taterina ny camion ho any andralanitra na any amin'ny toerana hafa zay mety anarinan'izany mba ahafahana mamodika azy. Ny pollution atmosphérique aloha zao masaka fa ny pollution misy ihany koa ny pollution des eaux raha iresaka atsika ny pollution des eaux les pollution des grands fleuves regny de misy ny pollution des sols moa zany raha ny tena izy tsy de fiteny fa ho an'olona tsotra izy miteny an'izay fa contamination du sol ny tena fiteny. De ny eo amin'ny fako indray ny eo amin'ny fako indray fako misy karazany roa misy ny atao hoe déchet tsotra na hoe déchet banal amin'ny filaza azy de misy ny atao hoe déchet toxique na déchet dangereux. Ny déchet banal ny hitatsika de ireny déchet municipaux na déchet d'ordure domestique. Ny déchet dangereux indray ohatra ny fanafody ny pile tout produit non dégradable zany tsy dégradable le produit zay no atao hoe déchet toxique fa mila gestion spécialisée izy ary mila élimination spécialisée ihany koa tsy maintsy manana centre d'élimination adéquate anao par produit raha ohatra anao anao élimination na pile de tsy maintsy machine hafa usine hafa zay raha anao élimination na tavoangy plastique anao usine hafa zay raha anao élimination na débris métallique anao na aluminium machine karazany usine hafa zay. Fa ny déchet dangereux indray fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny bal département ray any Suisse Genève tany foronan'le convention de iny indray raha ohatra ka misy produit dangereux manahirana ny zavatra efa natao zao déchet de pesticides c'était en 98 amin'ny 200 tonnes io 200 tonnes ny expédié any bal satria le déchet chimique zany raha ny tena izy tsy azo alevina tsy azo arinana anaty rano tsy azo apetrapetraka eny satria mety hiteraka explosif asa nahita atsika tany Liban le trate d'ammonium zezika izy reny fa rehefa ratsy ny condition de stockage sy ny karazany possible mipoaka reny na même aza bruit defa mety mapoaka an'iny point d'éclair fa ny eto zany ny antsika rehefa mahavoangona an'ireny déchet toxique reny tsika de manao coopération any amin'ny convention de Bâle izy tsy miantoko anao 100% fa anjaranao misapahany alohan'le fanjakana am'le izy de mandefa an'le zany raisiko fotsiny zany pesticide périmé zany nampiasaina fatrany amin'ny andro 75 ta théorie vao collectena 1 milliard en 200 tonnes ny coût d'expédition satria l'incinérateur il faut 2000 degrés fa tsy hoe afaka taina afoanina fotsiny de eo koa ny coût de transport de am'izao fotoana zao zany raha misy déchet toxique manahirakirana de misy ny opérateur privé satria taloha manko le fako zany ohatrany hoe déchet araky ny définition hoe zavatra tsy ilaina aririna fotsiny eny fa rehefa ta théorie izy taorinany ty développement na technologie ty azo valoriser azo avadika vola le izy de ny akamaroan'ny olona ndray am'izao mividy fako ohatra raha isitsika fotsiny hoe kanetina biera kanetina coca fa be de be ny sinoety manangona déchet reny alainy le kanetina biera kanetina fako alefany any Chine ahodiny averina ty aminao VTT alainy ny tavoangy plastique alefany any Chine io tavangina plastique io azo atao ohatrany sous forme na chips de broyenne de ajouteny soufre na phosphore de izy io nanaovana ny plastique rehetra amin'ny caméra sy ny télé sy ny karazany iny be de be ny déchet valorisable fa tsika moa mbola tsy tonga am'izany satria na ny investissement momba an'izany koa vola koa zany fa ny maiky amintsika aloha zany manahoana ny décongestionner ny fako eran'ny Madagascar ty mba ampilamindamina atsika satria arahana malala fa ny déchet fako gite na maladie vectorielle izy misy lalmanga mipetraka ary amin'ny gargote nefa ny gargote tsy misarona lalmanga nefa porteur na staphylococcus doré tonga any an-trano anao pour 3 heures manao diarrhée intarissable de gaga anao fa naninona ary zany sasakalina anao fo any amin'ny fako any koa ny puce parasy any voalavo mitady sakafo avy any voalavo mitondra an'le parasy any an-trano mitondra an'le pestis hercinium moa ny azy ny vecteur pathogène io déchet io raha ny tena izy tokony hermétiquement fermé tri à la source transport hermétiquement fermé ihany koa nefa ny rehetrarehetra producteur de déchet rehetrarehetra rehefa olombelona de tsy maintsy mamoaka déchet araky ny lazain'ny Nations Unies une personne
de déchets, 300 grammes de déchets par jour, une personne. Disons 25 millions de malgaches. Raha ohatra ka 25 millions de cure-dent fotsiny ny atsipinao any. Ka le déchet io zany raha ny tena izy asa andavanandro, zany hoe tsisy an'izany alady zany ny gestion des déchets. Satria ianao isan'andro mamoaka déchet. Nefa ny chiffre misy androany ianao manao collecte 64%. Analamanga andresako raha pitso 64% vita. Misy 36 zany omaly. De androany misy 36% androany plus 36% raha pitso hatrany amin'ny 31 décembre de mba ataovy calcul raha disons ka ataontsika hoe 1000 tonnes fotsiny déchet ka ny 64% zany collecté 36 tavela. De ohatran'izay foana ka ny déchet koa zany faharoa tsy azo iangaviana firenena zany. Za zany miara mivory amin'ny banque mondiale fa te manao sangisangy zaritena ny mory zareo hoe marina ny azy. Hoe dokotera ianao ve izy maloto ny tranonareo mivady any de zay aty na tsonao anadio ny tranonao fa zay izy mikarama. Samy manadio ny tranonao izy immédiatement mihitsy avy de réfugié de io tafajanony eny io. De rehefa tafajanony eny io anomboka izy io. Rehefa tafajanony eny io eny amin'ny arabe rehetra eny iny zao le nisy orambe oviana moa lakamisy sa larobe mitsikafona dolo le sachet pony yaourt tavoangy iny. Ka ny phénomène hydrodynamique an'le déchet na tianao na tsy tianao rehefa tena avy be ny orana ohatran'ireny tsika eny Analakely mitsingevana mihitsy ny 4L na tiana na tsy tiana reny déchet reny ikopa nefa zay le pollution grand fleuve tsy mijanona raha tsy any Betsiboka. Iny ikopa iny nefa amin'iny no akan'ny olona fambolena ny tanimbary ny fambolena hanina sy ny karazany. Ka disons raha misy pile ao anatin'le déchet pile plonge cadmium zany plonge cadmium zany élément très écotoxique zany hoe misy impact négatif tena irréversible amin'ny santé humaine sy amin'ny produit végétal. Mitsika zany dégradé le pile de lasa l'élément plomb na cadmium. Diny élément na plomb na cadmium iny ny zava-maniry sy ny olombelona retopoko de mitovy. Ianao olombelona manana veine sy artère ianao. Ny zava-maniry manana sève élaboré sève nourricière. Ka raha eto misy atome na plomb mamboly carotte eto ianao tafiditra any anatin'le zava-maniry le plomb tafiditra anatin'ny salade etc etc. Tsika nefa mihinana an'ireny na même vary hoantsika reny misy trace na plomb. Nefa le plomb écotoxique araky ny lazaiko teo satria chimiquement zany izy na biophysiquement le diamètre ny atome amin'ny plomb mihitsy rehefa miditra ao tsy tafavoaka any amin'ny ray fa misy déposé eo ambony néphron le izy. Zany hoe misy blocage rénal aloha zany ka rehefa bloqué ny ray miakatra ho azy ny tension artérielle. Zay ny amin'iny raha ohatra ka resaka d'ordre sanitaire zany zay resako zay ny impact ny déchet eo amin'ny fahasalamana. Ny pollution moa iny efa nresantsika iny fa misy gaz be dia be ao anatiny ao zany hoe SOX SO nao andray troan'iny de iny le mahatonga hoe natory tao any tsy namoa varavarana tamin'ny fatapera de ao satria ny pollution définition étymologiquement modification biologique physique chimique du composante physique de l'environnement. Inona le composante physique ny environnement de ensemble la composante biologique et physique. Une composante biologique, le flore et les faunes en zava-maniry c'est biblique. Une composante physique, c'est les biotopes, sol, air, eau, paysage, climat. Et l'être humain, c'est autour de la composante physique et la composante biologique. Des zavatra maniry nafampiteny tontolo na ty tsotra ny amin'ny médecine. Ny amin'ny médecine ndray androany ianao ohatra marary kibo mena fanafody ianao mba mety mitsatra iny rapitsy raha fakapitsy fa ny tontolo iainana indrindra fa taorian'ny conception na moteur nataony James Watt namboatra ny moteur toto io nanomboka tamin'izay ny roborobo ny teknôlôjia. Ka rehefa nyroborobo ny teknôlôjia nisy ny machine fanapana hazo tamin'izany fotoana zany tena misy manapaka hazo hatrany amin'ny 200 hectares par jour. Nefa le hazo tapahana ilaina amin'ny équilibre écologique satria ny hazo zava-maniry amin'ny atoandro mamoaka oxygène izy amin'ny riva mamoaka CO2 izy ka rehefa tsy ampy ny hazo de dikan'izay tsy ampy koa ny oxygène mandehana amin'ny atmosphère rehetra. De ny problème ohatra amin'izao kama voantsika zao zany ny tena zavatra tsapako amin'ity le asany ato amin'ity tontolo iainana ty mifoka sigara mpandeha ray makany Amazonga eny atapika etsy izy manipy borka sigara dans 15 minutes ataoko hoe 5 hectares sahara. Zahay nefa manao reboisement après 10 ans voazy lazaina hoe forêt raha ohatra ka vanina zany hoe tiako atognahona zany une vitesse de dégradation c'est une vitesse de réparation tsy proportionnelle. Une vitesse de dégradation en exponentielle foana fa une réparation rectiligne indraindray za mety logarithmique zay mahasarotra an'ity fitantanana ny tontolo iainana aty ka zavatra tsy de tena hoe androany ianao manao coup de bâton magique de afaka fa